No tanterana tao Antsirabe faritra Vakinakaratra ny atrikasa mikasika ny famaritana ny sokajina asa matianina ny singa mandrafitra ny asa mafy ary indrindra ny fametrahana fenitra amin'ny fanatanterahana ny asa. Etsika ao anatin'ny fanatanterahana ny ONELF na ny fahasalamana tokana izy ity. Amin'izao fotoana izao moa dia misy ny asa fanatanterahana ny atao hoe ONELF, fivondronan'ireo mpisehatra ara-pahasalamana ho iraika mampifandray ny fahasalaman'ny biby, ny olombelona ary ny zava-maniry. Araka izany miara-miasa akaiky ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ary ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-javy. Manoloana an'izany nisy ny dinika nataon'ireo mpisehatra anankitelo, ireo ministera voalaza, niaraka ny volavolaina tamin'ny solitenan'ny OMS izay tonga eto Madagasikara hiara-iasa feno amin'ny fanomanana sy fanatanterahana izany asa izany. Ka nanatanterahana an'izao atrikasa lehibe natao aty Antsirabe izao. Efa nisy moa ireo atrikasa sy asa natao nanomboka ny volana Oktobra 2020 sy 2020. Fa ity atrikasa atrehana aty Antsirabe ity isan'ny dingana lehibe ho fampahafantarana ny sokajina asa matianina, ny singa mandrafitra ny enta-mavesatra eo amin'ny sehatry ny asa, ny fanamboarana ny fenitra ny asa amin'ny alalan'ny fampiasana ny logiciel WINS. Ka andraisan'ny ireo ministera telo mpiasehatra izany sy ireo sokazy voakasika manokana ho amin'izany. Tanjona apetraka manoloana ity atrikasa ity moa dia ny anampy ara-teknika ireo ekipa avy ao amin'ny ministera telo mpisehatra. Amin'ny mampandray anjara fototra atsika ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana dia inona fa tsy ho latsa-danja amin'izany isika izay mikendry sy manamafy ny fandrindrana sy fitantanana ny loharanon'ny biby sy ny loharanon'ny-pamokarana mba ahafahana miatrika tsara kokoa ny olana ara-pahasalamana sy ny loza rehetra mety ho ateraka izany. Etsy ankilany miara-miasa akaiky amin'ity atrikasa ity ihany koa ny ekipan'ny DRAS ao amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Arak'izay hoe mpisehatra manokana amin'ny maha olona izay dia isan'ny mikarakara ary mandray anjara ny ekipan'ny DRAS amin'ny ankapobeny ny fahazahoana ireo atotam-baovao na hoe ny données ampiasaina hoentina anatanterahana sy anomanana ny asa rehetra. Eo amin'izay fisian'ny ekipa DRAS izay ihany koa no ahafahana manamarika manome ny sokajy ilaina ho an'ny mpiasa na hoe le sokajin'olona tsy ampy mba ahafahana miatrika ny krizy ara-pahasalamana amin'ny alalan'ilay fampiasana an'ilay logiciel izay efa voalazantsika tery ambony. Mbola hitohy hatrany moa ny asa ho fanamafisana ny efa vita sy ho fanatanterahana ny vina izay napetraka mba hitongavana amin'ny tanjona ho tratrarina. Ampiatra ihany koa ny logiciel WINS, fitaovana izay anombanana ny filan'ny mpiasa sy ny fahasarotana amin'ny asa. Misy 770 no nandray anjara tamin'ny dinika niaraka tamin'ny mpanamahay ny 12 hatramin'ny 20 ny volana Mars 2020 sy 2020. Ny OMS na ny sampandrarahany firenena mikambana misahana ny fahasalamana no nanoana ara-bola ny etsika. Nisy tokoa ny nampiavaka ity atrikasa ity. Ny tena nampiavaka amin'ity atrikasa ity dia ny fampifondronana ny solitenan'ny teknisianina tsirairay avy eo anivon'ny ministera anankitelo izay misehatra ao anatin'ny fahasalamana tokana dia ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka, ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy ary ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Ny antony manokana izay tena nanasana ireo teknisianina ireo dia mba ahafahana mahazo antotan-kevitra tena azo anto satria izy ireo no mahafantatra bebe kokoa ny zava-mitranga eo amin'izy ireo, ny tena asa ataon'izy ireo, ny sokajina asa ny mpiasa tsirairay avy sy ny fotoana lany na ilaina amin'ny ankapobeny anaovana ireo asa ireo.
Zava-dehibe ny fanangonana sy fandrindrana ny antotan-kevitra mba hahafahana mamantatra ny isan'ny mpiasa ilaina, ny tsy fahampiana misy ary ny fomba hiatrenana ny krizy ara-pahasalamana. Ny vinan'ny fitondram-panjakana dia ny anamafy hatrany ny fitantanana ny loharanon'ny biby sy ny famokarana mba ahafahana miatrika ampahombiazana ny olana ara-pahasalamana sy ireo loza mety hitranga.